Kolo FM manolotra ho anao. Mifanengo-panahy tantara mitoy nosoratan'ny Nicolas Rakotomanana, Ovelomny Rakoto, Tapapirona Christophe Rabiarimanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelosoa, ny Volatiana Rajoelosoa. Nandra Ifeo, Afatra Andrianarivo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Tapapirona. Efa tonga ato ianao ry feno. Eny tompoko. Tena maika be mihitsy tsy inona ny antsonao. Marina mihitsy izany ry feno. Izany hoe mahakasika tanteraka ny asantsika ny tena niantsoko anao e. Raha ny marina izany dia azo lazaina hoe efa tena tara izao fiainantsika izao anie. Monsieur Talea, vao maly arivany ihany no naharain'ny antsonao hoe ka tarahoana fa tsy azoko. Raha ny tena izy dia efa tena tokony tamin'ny herinandro ambony izao dinika izao no nataontsika e. Saingy nisy zavatra tsy maintsy nalaniko tampoka tany amin'ilay orinasa vao nisokatra tany Antsirabe. Dia tsy maintsy nidina izay ny antony nilazako hoe tara fa tsy hoe ianao akory ny tara tamin'ity fiantsoana nataoko anao ity ka. Ay, mazava ny amin'izay tompo. Mino aho fa fantatrao angamba ny olana ato amin'ny orinasa amin'izao Tena tsy mbola haiko mihitsy Andriamatoa Talea. Araka ny efa fantatrao moa dia manao tao zavatra vita malagasy avy amin'ny hoditr'omby ny orinasa e. Efa fantatro mihitsy ny amin'izay ka. Fa le olana no tsy mbola harako mihitsy hoe inona. Ka io akora fototra mihitsy no mahasahirana anay ato amin'izao ry feno Ary izay indrindra no antony niantsoko anao. Monsieur Talea. Ahoana e? Soferany no asako ato amin'ity orinasa ity e. Sa efa misy hoditra maromaro mitomby ihany dia ho alaina amin'ny fiara? Tsy izay mihitsy ny tiako lazaina ry feno Tsy mbola nahita mihitsy izay. Ianao zao ny antefan'ny eritreritry ny piasa rehetra tato ampiasana hoe mety mahita vahaolana amin'izany. Tena tsy... Ka manao ahoana aloha ny any ambanivohitra reo any an-dranomadio any ka. Tsy misy hoditr'omby azo alaina mihitsy ve any e? Raha ny momba an'izay ny Andriamatoa Talea mety isy ihany anefa mety anankiray na roa na telo e. Fa le izy hoe hoditra maromaro zao no olanako. Raha ny momba an'izay ny Andriamatoa Talea mety hoe isy ihany e. Fa mety anankiray na roa na telo. Fa ty izy hoe hoditra maromaro ty zao no olanako. Ka tsy maninona mihitsy izany ry feno Ekeko daholo izay mety ho teneninao rehetraretra satria ianao mahita tsara ny zava-misy any ambanivohitra reo any kosa e. Tena maro dia maro tokoa ny omby any an-dranomadio any fa raha ny olona mamono omby izany aloha dia tena vitsy e. Izany ve? Akoatra mivaroka ena dia tsy misy olona mamono omby ihany raha tsy misy lanonam-pianakaviana goavana be. Dia inona izany ny fanapahan-kevitro raisina raha izany e? Nefa dia tena be mpanjifa misy tato ato izay ny zavatra vita malagasy tamin'ny hoditra Tena tsy afaka ny hanome toky anao amin'ny zavatra tsy dia azoko antoka loatra Andriamatoa Talea. Marina mihitsy izany ianao izany ka. Efa nisy mpiasa mantsy tato milaza fa mahita vahaolana amin'izy ity nefa very anjavany fotsiny taniko. Fa hono Andriamatoa Talea? Ahoana izay? Fanakaiza ho any mpanatitra hoditra taty hatramin'izay e? Maty anie Rakotoarsona ry feno e. Le rangahy manao malabary sy satroka tsy foana iny ve zany? Iny mihitsy. Izy nefa niankina ny famatsiana ny hoditra tato amin'ny orinasa ity hatramin'izay. Ary dia tena mahita hoditra foana mihitsy izy Taty aoriana dia nanomboka ny seho tsikelikely ny olana mahakasika io akora fototra io. Ary dia izao tsy mahita izao mihitsy no niafara any. Tena enjana tokoa zany. Enjanako. Eny e, aleo fa hiezaka hitady vahaolana ary Talea. Tsy fanaoko izy ity fa nandrana kely raha toa ka mahita ihany e. Ohatra tena misaotra indrindra ny amin'izay ry feno Tena ikatona mantsy ty orinasa ity raha izao no mitoy Ody rato Ody Ary tsy misy olona ary ve atao amin'ny rato ato e. Toa tsy misy mamaly mihitsy. Nefa ny varavarankely rehetra dia misokatra daholo e.
Sa ho ihany izy fa matory. Aleo hodondomiko farany dia andeha ho any ambanivohitra amin'izay raha tsy ato izy. Ody o! Ody! Ory Rado a! Rado! Mandro soa e. Midira fa tsy midy io e. Fa ngaly etsy laha ty tatsy dia natory atoandro no tsy maheno mihitsy e. Oay! Azafady letsy fa nanapaka ny aingam-panahy lahy. Tsy manina letsy zany ro feno a. Aza misalasala eny atokoana eny letsy fa mandro soa ty amin'ny lalindalina ty e. Ay ve laha ty dia tena tafaroboka tanteraka amin'ity sary hosodoko ty mihitsy e. Tonga dia azoko nyty laolazaina letsy a. Elahy ngery feno isaky ny misokatra io vavalilahy io dia misy hevitra ambadika foana e. Inona zao ny tiany laolazaina amin'izany? Tsy mahavelona ve? Tsy misy hevitra ambadika letsy izany fa tena fanontaniana tsotra ihany a. Jereko, lasa feno sary hosodoko ny rindrina atao amin'ny lahy. Tsy haiko letsy ry feno a. Na za ihany koa aza indraindray manontany ny tenako hoe fa maninona ny lasa tia manao sary? Tsy te hanontany zavatra betsaka amin'ny lahy fa tena mbola eny ambony azy mihitsy laha zany raha mifandinihako azy keo. Feno a, tsy melona izany a. Sady tsy mifoka tsy misotro. Azoko mantsy ny tia laolazaina ka aleo hazava tsara ny amin'izay a. Zany ve? Nefa nely ty ry zalam-panao azy tony matetika dia mifoka rongony mihitsy e. Farafaratsy ny sigara. Aza dia mitsara ivelany toy izany kosa letsy ry feno a. Olona ray na roa na telo no hita lalànanao toy izany tany angamba. Azafady ary letsy ry Rado a. Tsisy tsiny letsy a. Tena tsara letsy itsy anankiray miantona itsy izany a. Oay. Eny e, tsara daholo moa izany izy rehetra fa io no tena nanidina indrindra. Le izy sary tendrombohitra ve no nanintona ny lasa ireo trano gasy ireo sa... Tsy dia izay loatra ka. Fa inona? Le izy maneho ny tara-pahazavan'ny masoandro manafosafo ny faravodilanitra. Eny e, mampatsiahy ny takariva mahafinaritra eny ambanivohitra izy io ry feno a. Isaky ny sendra mitsipalotra eny ny masoko dia mahatsiaro an'ilay tany avy koa. Marina tokoa letsy izany a. Mahatsiahy ny fahazazana ka mampitamberina an'ireo kilalao fahiny ty izy. Ireo sary rehetra ireo dia mifono zava-dalina tsy haiko sehana daholo e. Ahoana aloha ny fahitan'ilay an'ity sary ray ity e? Ty sarina ramatoa milolosiny sady mibaby zazy ty ve? Eny, io mihitsy. Oly ty e. Tena mitovy an'ny ramatoa soary reny lany izy zany e. Sa izy mihitsy io? Sompo-patsiarovana tamin'ny fahazazako mbola voatahiry tao anatiko tao izy io ry feno. Dia io nasehoko amin'ny sary io izy. Ireo sary hosodoko rehetra hita ny sery eo dia tena misy avokoa. Na ity tanàna sehoko anatin'ny takariva mena masoandro ty aza dia tena misy. Aiza ary io raha tsy karitra elahy? Andraso hoe fantatro letsy ty a. Aiza? Eo a-tokotaninareo any ambanivohitra io. Reto izao le asina manireo a-tokotany dia io tazana kely ato io ny tranon'ny raketa manga. Tena ila tsara mihitsy letsy. Variana indray amin'reto asa tanan'la reto ry Rado a. Izany a? Fa azao tokoa letsy a. Hoe ahoana? Saika adiniko hatramin'ny atondriako. Hoe andeha ho any ambanivohitra zao ka sao dia mba misy zavatra tian'la hafarana na zavatra tian'la ho ampitondraina. Dia tena adinonao
teraka ty ambanivoatra ty mihitsy anaka. Sanatria izany anadinaonao zany ary neny kitapon'ny finosako ange ianao le raiko nahitako masoandro efa tsy hitako tsony ary mbola tsaroko ataboko foana. Ka ny olona ne rado rehefa maty vao ramalala velona izy tsy misy miraharaha fa rehefa maty izy izay vao atao aminy daholo izao rehetra izao. Neny kosa ka hita fa marina zaniko inao rereny mba zanako rado tsy ary ambony tsy ary ambany ianao fa dia tena lahatokana noho izany rehefa variana any andrenivohitra any ianao dia toy ny tsy niteraka aty. Neny noho ny fitadiavana ngeny mahasaraka antsika ary neny ninona antony rado dia izay ny zava-misy izay no iainako ato rehefa tsy eto ianao. Izao indray mba tonga aty ianao nefa dia andeha rehefa avy eo ihany tsy mba mandrindray alina atao trano akory. Araka nefa nilazaiko tamin'ny eny teo dia tsy fandaharam-potoanako mihitsy ny hidina aty Zany feno namako ny hoe hidina aty dia nandalo tao amiko. Rehefa nihitatra teo moa ny resaka dia tapa-kevitra niaraka aminy izy rery raha teo koa no tao anaty fiara dia zarany aza nisy ho namany teny an-dalana. Rado inona mazava amiko izany rery izany saingy ahoana ary neny neny Rado malahelo anao anaka. ka rezy ary neny zay ihany koa nge mba malahelo anao mijanona ty ambanivohitra ary rado mahavelona antsika ane fambolena sy ny fiompiana ty. Tsy mety re zany ary neny esory ao anatin'ny sainao zany hoe za tsy miraharahanao zany dia lamina daholo zany rehetrarehetra zany. Mijanona mory rado raha tena misy fitiavany tirenina tokoa ianao dia mijanona moa inona re no ataoko anao tiry neny fa tsy ampy any eny ve ny vola lefako aty amin'ny eny isam-bolany ampy dia ampy tokoa reny diso ampy loatra aza angamba ka indraindray mbola misy ambom-bava saingy tsy ampy anao intsony atao tranato zanako raha ianao efa mato tsy azoko angaviana toy izao intsony ka dia ianao sisa ny atefan'ny tarainako leo ny mpanginana rery ato tsy maintsy mbola izy fotoana nge hijanonako eto aminao eto foana ary neny tsy mandry izany fotoana izany intsony anaka izao fotoana ny dinanao izao azy rehefa tsy androko mihitsy. ay ve lahy io mipetraka akaiky ny akolokely io efa ela ihany any teto fa tsy tiako mitapahana ny resakareo mianaka fantatro mantsy fa resaky ny ela tsy nionako telo taona tokoa moa zany zao no tsy nandalovan'ny lataty amin'ny tanàna ntsony tena marina mihitsy zany feno ianao anefa mila indroa isam-bolana matetika ny tonga aty mitsidika an'ireo ray aman-dreninao. le tiako lesy dia mbola manampitrotraka eo ihany ka zany olona n'izany mihitsy angeny mbola alamiko eto izao ay ve nahita le atondi tany ihany zany lahy nahita ihany aletsy fa kely hoditra dimy angamba no hitako ao amin'izay indray kely ny telo fa ny anankiroa no mba hoditra lehibe i mamasoary marina so mba mahita hoditromby aty amintsika aty hoditromby tena tsy mahita ary sery feno ao amin'ny dadazavy-pivarokena anga tsy misy angahony ao ka atao mihitsy anery mamasoary no nahitako an'izay hoditra dimy izay dia avy eo nanontany eraky ny tanàna fa tsy nahita mihitsy raha garana sy akondro na manga dia manana ry zareo na amin'ny taonina azy ka marina kosa angeletsy zany tena hitoeran'ny voankazo aty amintsika aty ka za zao hitondra an'izay zakako mihitsy hiverina any andreny vohatra any any mantsy efa tsy mahafa-potsony ny kalitao amin'ny voankazo amidy nefa mbola lafo be ihanyko raha voankazo zany nalaiko taty dia feno hidiko io fiaranentintsika eo io
Zany hoditra dimy zany le tsy ry feno tsy ahatezitra amin'ny patron an'la. Ka zany ny zava-misiko ataoko ahoana ary? Marina mihitsy ny ianao ry feno a. Ianao moa be afaka amorona ny tsy misy. Andao le tsy andeha amin'izay dia any amin'izay lalana lalovana rehetra any no manontany a. So mba mety mahita ihany. Ka zange le tsy ry feno. Ahoana le tsy ry rado? Tsy andeha hiverina ny Antananarivo intsony izy ry feno a. Hijanona eto amiko amin'izay. Ay Tsy mbola amin'izao kosa zany ry neny a. Aleo amin'ny fandehanako aty amin'ny manaraka dia dinihetsika izany. Marobe mantsy ireo olona miandry amin'ny asako any arivo amin'ny fanaovana sary hosodoko. Misy ireo efa nandraisako vola ka sao aho heverin'ny olona mitsoaka aza raha tonga dia milentika tiako. Sady ny olona any havanana amin'ity resaka fitoriana ity rado a. Fa zao le tsy omeko minitra vitsy aloha ilahy fampidinihanareo mianaka dia lazao amiko izay fanapaha-kevitra avy eo e. Dia ilozanao indray zany rado. Eny a, so mba rahario ianao fa tsara aloha ranomaso ka andaontsika mianaka aloha any an-trano mihitsy dia any mandinika an'izay tokony atao. Tsy fananiko io ranomaso mirotsaka io rado e. Mandeha ho azy fotsiny amin'izao. Indraindray aza rehefa mahatsiaro anao any an-tany lavitra any dia zao moramora manorika ny tabako ny ranomaso fa tsy tanao. Tonga soa ianao ry feno a. Misaotra indrindra taleha. Ary vao tonga mihitsy raha ny fijeriko anao izao e. Tena vao tonga mihitsy tokoa io taleha. Ka nanao ahoana aloha ny dina lenao tany ry feno a. Mino kosa fa mitondra vaovao tsara ianao e. Tsy dia hoe vaovao tsara be dia manahoana aloha e. Ndry Hoditra 5 isa fotsiny tsinona no mba hitako tany ry taleha. Eny efa azo lazaina tsara zany ry feno a. Ka asay valain'ny zalao amin'ny production reo fa ianao efa reraka avy any ambanivohitra indray ve no mbola hosairana hibata azy kosa e. Misaotra indrindra taleha, voaray izay. Ka azo lazaina mba nisy ihany ary teny ambanivohitra reo raha nahitana 2020ko. Ny tena marina dia nidimy ihany tany an-drano madio ka. Ny ambiny teny amin'ny lalana teny no nanontany an'izay mpivarokena hita e. Zay marina. Tena nanoezaka be mihitsy ianao zany vao nahita azy reoko. Raha voankazo toy ny akondro na manga na voasary sy ny sisa dia betsaka ny aminay ihany e. Nitondrako kely mihitsy ianao anaty gony kely eo anaty fiara ao. Zay tena misaotra raha teny ilaiko mihitsy zany ry feno a. Raha italy rery aloha dia tena tsy alany an'le izy eo mihitsy na ray volana re. Zany ve? Ka efa ho avy amin'ny herinandro nge le zanako avy avy any Paris ry feno e. Ay vetivety zany dia lanina mianakako sady kanto tena tia mihinana voankazo a. Raha kosa zany monsieur Tale mba tsy reritsony amin'izay zany ianao manomboka zaoko ka tsy efa ho avy eto Madagasikara ihany koa zany madamanao zao. Zany indrindrako eny efa ho avy any koa Clara vadiko saingy mbola mety amin'iny taona ho avy iny mihitsy angamba vao tonga eto Madagasikara ka. Ay ty le voankazo Tale zay marina ary tao tena betsaka izy zany ry feno a. Io ve tsy efa ohatr'inona raha vidiana aty Antananarivo ry feno a. Zay nisy betsaka tany an-tanàna no entiko re dia reto ny ambom-bola tokony vidianana hoditra tompoko izany hoe vidin'ny hoditra 5 ihany miala tamin'reto. Tonga dia tazono anao reny ry feno a vidin'ity voankazo be amin'ny gony tiako. Tsy vidiny io ry Tale zay ataoko fanomezana ho anao io ny tena marina e. Aiza kosa dia ho sandaina vola daholo izay menga rehetra. Dia misaotra betsaka ry feno a. Mandrosoa e midira ry neny fa zao anao ato an-tranoko a. Ay ve ny findrady indray ianao e. Androso tokoa moa zany fa efa tena reraka ihany koa ka. Tonga dia mipetraha. Tena milamina be nge ato amin'ny efitranonao zany anaka e. Sa misy tovavy miaraka aminao dia mbola tsy lazalazaina amineny. Tsy misy an'izany kosa rery neny a. Aza mandainga rado a. Tany ambanivohitra ianao a.
tamin'ny fahazazanao dia atsipitsipinao eny rehetra eny daholo, na ny akanjonao na ny kitapinao rehefa avy mianatra. Ankehitriny izy ity milamina ery, misy antony ao e. Aza dia mandefa fisainana lavitra be reriny eny fa za ihany no mandamo maniato a. Aikosa, tsara izany rehefa nisy fivoarana ianao ka. Zany kosa raha veriny eny hoe efa tamin'ny fahazazana dia mbola hitovy amin'ny ankehitriny ihany ve? Marina aloha izany e. Izany mihitsy ka. Saingy hita taratra tamin'ny fahazazana daholo ange ny asa ataonao amin'izao e. Tamin'ny mbola kely izao ianao a, asianao kisarisary daholo ny taratasy mipetrapetraka atao trano. Ny kahie moa dia feno. Ay, kay rehefa teoriny ity lasa mpanao sary hosodoko. Tena tsaroako mihitsy reny ary neny a. Na voatsongo sofina matetika tany am-pianarana ny fanaovako sary. Ianao kosa amin'ny ora fianarana no anaovana sariko. Aiza ianao ny tsobedin'ny mpampianatra. Mieritreritra reny fahazazako reny ary neny dia mandinika ny teninao a. Tena marina le hoe hita taratra tamin'ny fahazazana daholo no nataoko amin'izao. Rato, ary toa Fa misy ina ary neny a. toa ny sarintsika mianaka tsy nataonao hitsy izany. Eny e, sarintsika mihitsy io. Tena sary vaovao be daholo mihitsy reto a. Le sary taloha efa tsy misy hitako intsony. Mandeha ihany ny tsenanao raha izany kosa ka. Tsy efa ho herin-taona izay neny no taty amiko farany. Tamin'izany tsy mbola nifindra tato. Eny e, tamin'ny ianao tsy mbola nipetraka tato no nandalo nakaty aminao farany a. Dia mba heritrereto amin'izany kosa reriny eny a. Na dia ratsy toy inona raha ve ny tsena dia tsy mbola ho lafo ihany reny sary hitan'ireny taty ireny. Eny e, mbola misy ambony tamin'ireny tokoa moa izany aho fa tabiloha anankiroa sisa. Ndray zany akaniko anaka mahita anao indray. Tena tonela be mihitsy le telo volana ny sarantsika mianaka. Zany ve? Mianaka. Zaho koa neka nalahelo be anao mihitsy ry papa e. Zany ve? Maman mbola niteny hoe tsy alova miaraka moto ony tsy androko tsony izy dia naleoko nandeha. Afa ono a. Nanao ahoana nefa ny fialatsasatra. Nafinaritra kosa angamba. Tena nafinaritra be mihitsy. Zany ariko. Zany efitra hoe etsy mahajanga indray izao na etsy tamatavy na lefa nipapahanao vakansy raha vao afaka baka eo. Aika tonga dia tany Paris. Merci beaucoup papa. Tsy misy izao anao zany kanto a. Amin'ny fahazonao lisansa indray a. Izay indray anao vao mahazo mivoaka ny ranomasin'i Madagasikara. Fa izao aloha ny fatoa tsara amin'ny fianarana aloha ianao manomboka izao a. Tena efa vonina be ny amin'izany mihitsy papa. Ay kosa, tsara be zany anaka. Fa papa ho toa nena izany e. So ambany fijeriny kosa ny diso hoe zatra mahita vazaby ekipo taminy dia zany lazain'ity famahi a. Tsy samy mihitsy ka. Tena lasa nahi papa. Eny e, mbola voatafidina ny fiaramanidina ve anao fa tsy mbola tonga ny amin'ny fiarakory sika dia efa hitantarako ny olana manjony orinasany e. Tsy manino zany papa. Lasa moa e. Avy aloha ho an'izany kanto a. Aleo mba rehefa tonga ny an-trano farafaratsiny kosa e. Eny ary tsy mampanina zany na zao na rehefa ny an-trano. Ao mantsoa ato anaty fiara e. Papa? Fangala sapolo volo 206 kely ny fiaratsika. Fa aiza le 4x4 Land Cruiser? Ao midira aloha fa mahamenatr'olona dia rehefa ny an-trano miresaka tsika mianaka e. Ataovy fotsiny reny bagazinao reny fa ho ampidiriko any anaty fitoeran'entana ny orina. Ny bagazy may ihany no entina miditra miaraka aminao ka.
dia ahoana ny atao amin'ny orinasa io raha izany? Tsy hitako izay hevitra fa dia tsy maintsy hikanto ny oro-kanto Fa nahoana kosa moa tsy maintsy afara amin'izany e. Dia ho aiza daholo izany ireo mpiasa ireo ka ka tsy fidiny anie izany ianako. Tsy fanahiniako mihitsy na izahany koa azy anie mba Zao maninona nefa raha tazomina ihany ireo mpiasa ireo e. Dia ohatra hoe manangana orinasa manamboatra zavatra vita malagasy toy io ihany, fa tsy atao ohatra fotsiny ilay akora fototra ohatra. ka fa ohatra hoe inona ozy ianao anaka? Zavatra hafa e. Rehefa akoatra ny hoditra fotsiny dia mety, saingy mila jerena tsara fotsiny hoe tsy tokony akora mety anahirana hitady azy Tena mbola mila fandaniana izany zavatra lazainao izany ry kanto izany angaha ataotao foana kosa e. Mbola mila jerena daholo anie ny lalam-barotra amin'izany rehetrarehetra izany Eny e, fa mety azon'ny papa kosa angamba ny tena tiako hatongavany. Za koa anera ny teny hoe mbola mila fandaniana izany e. Tsy mbola nanaiky avy hatrany izay tolo-kevitra avy any aminao so sanatria ka hiafara amin'ny fahaty-antoka goavana izany raha tsy misy lalam-barotra mazava ny orinasa. Le zavatra hovokarintsika eo anery papa dia vita malagasy e. Eny e. Ka tsy malagasy rehetra no efa lalam-barotra ao amin'izany voalohany. Tsy tokony anahy amin'izany mihitsy tsika. Rehefa tena fantatry ny malagasy fa vita malagasy io dia manjifa ry zareo. Aza dinonao ihany koa nefa anaka fa manana mpifaninana aminy ny vita malagasy dia ny vita avy any ivelany izany. Ikeko. Ho an'ny rera dia manavanana kokoa amin'izao no manjifa izany vita avy any ivelany izany noho ny eto an-toerana. Papa, diso izany teninao izany. Fa ahoana e? Tsy mivita malagasy ve aloha ny tokony manavanana ny eto an-toerana ny manjifa azy Ireo malagasy ireo ne matetika tsy dia liana amin'ny vita malagasy izany e. Tsy kato tsara mihitsy izany tamin'ny varotra ireo tao zavatra vita amin'ny hoditra ireo. Ny vahiny no liana amin'ilay izy betsaka kokoa noho ny malagasy. Eny e, tsy mamentsiny azy kosa ny amin'izany. Izay ariko. Satria zavatra tsy ilainy amin'ny andavanandro ilay izy dia ara-dalàna izy raha toa ka tsy somorona kokoa amin'izany. Eo ihany koa ne ny vidiny izay mety tsy ho zakany fa efa amin'ny vidiny rehetra Ka raha tena ireo voalazanao ireo tokoa anaka no sakana amin'izay dia esorintsika dia ny aty am-piandohany izany Papa, orinasa manome vahana asa fivelomany tantsaha tena tokony ho asolontsika orinasa fanamboarana hoditra io. Raha azoko tsara izany dia ny tantsaha mihitsy no hamokatra ny akora fototra ilaina amin'ilay orinasa. Izay indrindra. Manome vahana sy mandrisika ny tantsaha hifantoka bebe kokoa amin'ny asa fivelomany izay. Ka azo heverina tsara mihitsy ny anatanterahana tetika asa ao anatin'ny lohanao izany ry kanto Nefa io moa arak'ilay tenin'ny papa teo ihaniko. Ny ahy tolo-kevitra ihany fa ianao ny tompony teny farana amin'izy ity. Saingy izany teniko izany anie anaka tsy hoe manao tsintsinina ny hevitra ao ihany koa e. Matoa ny teny izany dia tiako apetraka mazava tsara ny fitsipy-dalao mba tsy hiverenan'izao olana mianjady amin'ny orinasa ity amin'izao. Samy mamokatra zavatra vita malagasy manko izao no ho vitan'izay eritreritro izao sy izay orinasa amin'izao io Izay mety ho ahian'ny papa rehetra any tsy mampaninina. Fa ny tiako tsindriana fotsiny dia hoe tsy noho ny orinasa namokatra zavatra vita malagasy akory ny namokatona azy, fa noho ny akora fototra tsy misy. Raha ny tena izy ihany koa dia tsy misy atson'ireo mpiasa ireo izany e. Ka tokony ho tanana amin'ny mpiasa. Eny e, saingy tsy izay hita fa mety ho vesatra ho an'ny orinasa dia tsy maintsy alefa e. Tsika mantsy izao azo antoka fa tsy maintsy mbola hividy fitaovana vaovao ihany koa indraiko. Aza atao an'izany kosa ry zareo e. Raha mbola misy ny hevitra hitazomana azy ao amin'ny orinasa dia tazomy foana izy. Nefa izay hitan'ny papa fa mety ampy izay izany resaka izany ry kanto mandehana ianao makaina amin'izay aloka. Mandehana mitsotsotra fa ho karakaraiko ny voankazonao dia ho ateriko any aminao rehefa avy eo e. Papa andrevy nisy sahirany hikarakara izany eo. Tsy maninona re izany anaka fa mandehana. Ho karakaraiko dia ho ateriko any fa aza matahotra ianao e. Dia ahoana tsara amin'izay izay vao tena hifantoka amin'ny zavatra lazay lahy amin'izay ka. Lahy kosa rado tena tsy. Hatramin'izay aho izany resaka tamin'ny lateto dia tsy niraharaha ilona mihitsy. Tsy hoe tsy miraharaha kosa aloha ry feno
fa nifantoka bebe kokoa tamin'ny fandokoana n'io sary io dia zay litsy no antony a. Elahy moa vetsy hita olazaina amiko foana ka inona moa zany fa dia voatery ho averiko aminareo hatramin'ny voalohany indray zany ny resakako. Tena azafady retsy aleo fa apetrako mihitsy reto fitaovana mbola tazomiko amin'ny tanany reto. Zay zao letsy ry Rado mikatona le orinasa ny asako. Zany velitiry feno dia ahoana zany? Tena zay marina letsy elahy vao mifantoka amin'ny resaka ataoko le ty teo elahy mantsy ny lazako an'izany dia nienahena fotsiny tsy hay hoe ahoana. Anga every lamanany ihany any lazan'izany tamin'lahy teo zay mihitsy ny tao an-tsaiko dia zao toizako le resaka. Toiza le orinasa mamokatra atao zavatra momba ny hoditra no nakatona fa misy orinasa vaovao vao hosokafan'ny tompon'le orinasa taloha io ihany. Tsy hoditra tsony no akora fototra ampiasainy fa voankazo toy ny manga, akondro, voasary, mananasy, voaloboka zay ho avadika ho lasa ranom-boankazo moa zany avitra ihany nareo mpiasa tao raha izany ko. Zay aloha dia marina saingy tsy izay rehetrarehetra fa misy ihany koa ireo izay tsy tafiditra tsony tamin'ity orinasa vaovao ty. Fa za mino fa anisan'le voaray alary feno elahy rangeto tanakavana lehibe ianareo mihitsy eo amin'ny toerana sarotra dia sarotra mihitsy letsy ny nametrahany lehibe ako amin'izao za mantsy no misahana ny fanangonam-bokatra ny tatsaha. Lasa za no misahana tanteraka ny fikarohana ny akora fototra. Ka inona moa letsy ny olana amin'izany any an-drano madio ity be voankazo tonga dia amin'ny maka vokatra sady mampandroso ny tanàna ihany koa nge letsy zany atolona zany Tena tafiditra ao anatin'ny lisitra voalohany mihitsy ny tanànantsika amin'ilay akana vokatra fa raha sanatria ka lany ny vokatra any dia aiza indray any andeha lasa tsy misy akora fototra ao ampiasaina indray zareo dia ikatona indray orinasa io fa mitovy amin'ilay teo aloha ihany izay. Tsy mitombona letsy zany ahiahan'lahy zany tantsapam-bolo voankazo angely ity ka betsaka eto Madagasikara sady miankina amin'ny mpanjifa ny vita malagasy letsy zany Zay indrindra koa raha vao maro be ny lalam-barotra dia miampy ihany koa ny filana aty amin'ny akora fototra. Zay ny tena ilako fanampiana avy aty amin'ny laso mba mahita an'ilay toerana mpamokatra voankazo be dia be ireny elahy ankoatry ny any amintsika. Tena mahita be dia be mihitsy raha ny amin'izay ka. Ny amin'ny faritra varatra ray manontolo iny dia tena mpamboly voankazo daholo. Zany vely ty? Zany mihitsy ka. Mahatoky an'lahy zany ny amin'izay rehefa fanina tsy mahita any dia mandondomba-ravarana aty amin'lahy fotsiny. Tsy olana letsy zany ry feno afaka mifanampy foantsika roa lahy. Misaotra letsy Rado Ray, anakaiza hoay mamasoary fa toa tsy hitako mihitsy hatramin'izay nahatongavako teto lasa ny atsena any letsy izy tsy afaka androny izy mijanony eto dia namidiny any atsena any ireo asa tanako sasany tato. Fa ianao ty ve maninona Rado olona mbaliana amin'ny asa tananao dia ataonao toreny? Neneny koa zany dia mbola zany foana no atao resaka eo. Ka tsy azoko mihitsy ianao ka tsy efa sahany lafo be mihitsy io sary io nefa tsy nalefanao. Ny tompon'io sary io mihitsy ry neny no andrasako ahakazo io raha izy izany foana maninona raha manao sarina tovavy indray ianao ka tsy ho tafaveriko intsony mihitsy io sary ny tena sariny io amin'izay fotoan'izay fa mety sarina tovavy hafa mihitsy no vitako. Ianao koa izany izay tovavy tsy tanona tena io. Zany etsena miaritra ny antsika sy ny hafanana fa tsy misy mividy ny olona. Misy olona liana indray dia hoentiko aty an-trano mihitsy efa vonona hividy lafo reny nanaovanao azy. Misy antony rery ny eny matoa io tsy nalefako ka zay anton'izay mihitsy anie Rado ny tsy mazava amiko raha afaka 20 taona zany ny tompony vao mahita an'io sary io dia zay vao alefanao. Na roviana ry neny na 5 taona na 3 taona eny fa na dia ho afaka 20 taona araka ny lazainy eny teo aza. Ka zao za zao mino fa mbola voateraka kely vao aingany io tovavy nataonao amin'ny sary io dia afaka 20 taona izy zany vao mahita azy io satria raha ny tombatombako amin'io sary io zao
dia tovavy manodidina amin'ny 20 taonany ihany izy io. Tsy maninona fa andrasako foana izy ry neny. Izy tsy inona no anjara koko. Anjara? Anjara hoana ihany koa? Anjarako hoe olony tiako. Aza mirediredy ry Rado a. Fa mirediredy ahoana? Anakina amin'ny fitiavana amin'ny olona tsy misy, amin'ny sary. Tsy eke kosa izany ry Rado a. Ianao anefa taonan'ny lehilahy tokony hanambady izao e. Raha ohatra ka tena afaka 20 taona tokoa nareo vao tafahoana. Raha ho tafahoana azy, dia ampio 20 taona anie ny taonanao hoe efa 40 taona mahery. Koa maninona moa izany e? Ndre, amin'izay fotoana izay indray tsy fantatra izy na anaiky hiaraka aminao na tsy. Ho tianao sa tsy? Tsy mety izany ataonao izany ry Rado a. Tena tsy mety izany. Neny a. Za mino a. Fa raha vao hitany fotsiny io sary io ka mifanojo fotsiny ny masonay, dia tsy mila miteny aminy sy mandresy lahatra be azy intsony a, fa io sariny io no andresy lahatra azy. Io sary io no hiteny aminy hoe tia azy a. Rado a. Neny, fa inona no mampiomeanao amin'izany teniko izany? Aleoko mimeny zavatra teneninao mba tsy hatezitra ahy e. Manoloana an'ireo tenin'ireo dia tsy manana zavatra olazaina betsaka intsony raha tsy hoe aza manakina amin'ny fiainanao amin'ny kisendrasendra. Nenina nefa lazainao ry neny a. Dia efa izay no inoko a. Tsy miova amin'izay hevitro izay intsony mihitsy a. Efa nirava avy nianatra ianao anaka? Ie, vao tonga mihitsy aho io. Ohatray, koa maninona raha tonga dia nandeha nody tany amin'ny orinasa e? Sa misy lanao andray ve sa? Tsy misy ka. Ndre, Mba te hitsidika sy hijeriny aty mihitsy dia nanao fanenena nandeha aty. ohatray. Ka tsy notsanainy ny fiara tany am-pianarana izany ianao io a? Nitsanainy toko sofera ka. Ay, Asy amin'ny parkina tsy arisiko. ay ve ka midira ty anatiny aty raha hijeriny ato amin'ny orinasa ianao e? Ho avy mihitsy ry papa. Waay, ary manitra be an'izany ry papa. Laotsiko. Tena tsara be mihitsy ny fofon'ireo voankazo be dia be mifangaroaro ireo. Azo zao tokoa angamo ianao anaka vao miditra tato ka. Ie, izao vao nandeha taty fa papa kosa. Ka izao ary a, eny tsara. Ny aingeto daholo a ny voankazo voafatina tsara. Dia misosa manaraka an'ity dia mitotony ery. Rehefa vita izay a, dia mihodina misosa manaraka an'iny dia polesiny zavatra mihodina be iny mba ho potipotika. Hitanao iny? Ve Dia avy eo a mikoriana midina manaraka an'iny fantsony iny ny rano amin'ilay voankazo. Ny faikany kosa moa manaraka n'ity fantson'ilay kano mihafarany. Le ranon'ilay voankazo kosa rehefa avy eo a asiana fangaro etsy mba hamoahana tsara ny lokon'ilay voankazo. tsara kosako. Rehefa vita izany a dia midina mikoriana manaraka ny fantsony indray le ranon'ilay voankazo teo ary milotsaka atao anatin'reto tavoahangy reto. Mahazo tsara ve ny mademoiselle mpitsidika aloha tsy eto e? Mazava tsara ka. Dia mikisaka manaraka amin'ny fiodin'ity masin'ity avy eo ireo tavoahangy ireo rehefa feno. Dia misosa mandeha ery indray. Rehefa mivoaka etsy izy a dia efa voasarona tanteraka sy efa voaraikitra taratasy kely maneho ny anaran'ilay voankazo ao anatiny. Dia ny mpanjifa irery ihany sisa no afaka mamany sarony rehefa hisotro azy. Zay. Ay ve izany e. Tena madiny tsara sy azo antoka kosa nanamboarana azy aty raha izany. Ohatray, sakafo anio ry kanto e. Raha nosotroiny ka tsy maintsy madio kosa e. Tena marina mihitsy zary papa. Ary ino ndretsy amin'ny sisiny ndretsy? Ohatray. O zalahy, mba esolokena anie ty lamba manarona an'ity azafady e. Ie, izay. Misaotra zalahy dia toy izy niasanareo a. Oy, fa inona daholo reto ry papa? Hitanao izany, rehefa tsy dia betsaka ny mpanjifa manjifa ny vita malagasy a dia mitoby be ohatran'izao izy. Ory papa, reo ve tsy hiteraka fantiantoka ho an'ny orinasa e? Tena izay mihitsy ry kanto, tena izay mihitsy. Trekako eo. Ny fanohatra tamin'ny zava-nisy tamin'ilay orinasa iray indray ny amin'ity orinasa tiako.
ny akora fototra misy foana mahita foany feno ilay tompona andraikitra an'io fa ny lalam-batro indray tia ny olanako. Za mino fa noho ny vokatra vokarintsika tsy misy mpahafantatra ny mahatonga azy toy izao. Na ny anaran'ilay orinasa raha vaovao be amin'ny sofin'ny olonako. Ka tsy maintsy toy izao ihany mitranga amin'ny fanombohana ny fananganana ny orinasa toy izao anako. Eny ekena fa fanombohana. Fa na zany aza mila mpahafantarina ny olona izay hanjifa ny entana vokarintsika papa. Tokony hanao dokam-barotra amin'ny radio antsika na amin'ny fahitalavitra. Ka eny efa nitsiry tatampoka any izany hevitra izany anaka. Ka tanterao fa izay na misokatra ny lalam-barotra be dia be amin'io hoe mila mpahafantarina ny olona fa tsara ny vita malagasy. Rehefa manjifa vita malagasy izy dia mahazo tombontsoa ny rehetra. Miainga hatrany amin'ny tatsapam-boly izay misy ny akora fototra, hatrany amin'ny orinasa, hatramin'ny mpanjifa mihitsy azy e. Izay ilay hoe tombontsoa ny rehetra. Tena marina tokoa izany hevitra izany anaka. Zany raha dia nasianao maso akory ilay zanak'olona. Adalany dia hitonantonany eoko. Zany ary rado no nitondra azy taty aminao e. I Stéphanie iny mba namana miaraka amiko rehefa mivarotra an'ireto asa tananao reto Ka tsy ilay olona tadiaviko iny ry neny asa hitany eny hoe mitovy amin'ity olona eto amin'ny sary ity iny. Ka eny e, mitovitovy ihany na dia tsy tena mitovy tanteraka azy. Iny very ny eny dia mba hisy hitovizana amin'izao Ity tovavy eto amin'ny sary ity zarazara. Ny Stéphanie eny fotsifotsy be. Ny oron'ity tovavy eto amin'ny sary ity somary maranidranidrorona. Ny Stéphanie eny petakorona kely ary farany ny fitafin'ity tovavy eto amin'ny sary ity manao fitafy gasigasy. Neny zipo kely hatreny ampody be okizay rado okizay. Zany keo very neny dia ataony neny atezitra. Zava-marina ange zany lazaiko zany Zany tsy tezitra e. Mila zao fotsiny aho hoe tsy mety aminao iny Stéphanie dia hitondrako tovavy hafa mitovitovy amin'io sary io ianao amin'ny manaraka. Tonga ho azy eo io ry neny Tsy mila tsony zany izy fa manantona fotsiny. Tsy tombona noviana zany ry rado aiza no ahitany tranonao, iza ny hitondra azy ety. Aza manahy amin'izay toerana ionanay ianao ry neny Aiza moa ty toerana mba hifankahitanao amin'ity ianao tsy miala atao trano ato? Sa anaty lovy? Dia mijanona ao lovy? Raha mba mandeha eny an-dalana mantsy ianao mba mety hoe hifanena amin'ny tampoka na tsy fantatro e. Tsy anatona fosiny eo zany tovovavy zany ry rado lehilahy ne ianao anake. So heveriny eny fa tsy mahay mampiresaka tovovavy ary So heveriny eny fa tsy toy ny lehilahy rehetra ary Zany no hitako koa. Diso fihevitry ny eny raha izany ko. Mitovy amin'ny tovolahy rehetra ihany fa tsy sampona akory Miala tsiny aminao ary rado midiko dia tsy ty sary izay heteranao be loatra no avinao ty. Tsy tiako tena tsy misy tsy tiako hijanona ny nofilako fa tiako raha miaina ny tena fiainanao. Hiezaka hivarotra azy ty androany. Tsy ataoko miverina any an-trano tsony ty sary ty anio na tsy lafiko aza fa hopotipotehako. Eo mantsy mamotika an'ity sary ty toy izay no avy-janako mihitsy no potika. Tony ny sary hosodoko. Avy madama, tony e! Iza metimety aminao ramose Keny efa misy varana be mihitsy ny lalam-barotra antsika amin'izao ka tokony hiomana amin'ny fitadiavana izay tena toerana ahitana voankazo betsaka se zany. Aza matahotra ianao Andriamatota lefa efa milamina tsara ny amin'izany
mahazo mandro ivony vato ianao. Tena tsara zany fanomezan-doka ataony se zany zao manko vokatry ny fanaovana n'la doka varotra mantsy dia niakatra be mihitsy ny mpanjifa tato ato Tena vao fitateraka tao anatin'la doka varotra kosa aloha mombamomba n'le vokatra e. ka ny ampahafantarana ny olona ny mahakasika ny olona asantsika mihitsy nge no antony olo feno e. Tena mety mihitsy iny ka. Eto amintsika ny ery feno dia zao e. Na tsara tahaky ninona aza ny vokatra vokarinao na dia mahasono rehetra ary ny zavatra ataonao rehefa tsy misy doka varotra dia tsy misy mahafantatra e. Tsy misy mpanjifa zany. Tena izany tokoa andre matotaleha. Dia zao kosa nefa ny fanohatra amin'izay indray na raha tsy tahaky ninona aza ny zavatra ataonao na tsy vakiana loha loatra azy le izy nefa misy doka varotra dia mandehabe misy mpanjifa satria manandrina ny olona aloha dia rehefa hitany hoe ratsy tsy mety aminy izay izy vao tsy manjifa azy tsony. Ny antsika kosa aloha tsy hoe fandokafana be fahatany fa tena tsara e. Tena marina daholo tsy misy lainga mihitsy le mandeha any amin'ny doka varotra any. Izany ho ihany fa hono efa nilazako moa feno hoe tsy miasa rapitso. Ohatray tena tsy mbola naheno raha tsy zao voaenao miteny amin'ny eto zao ka izao e. Le zanako ny tena azo lazaina fa tompokevitra tamin'ny orinasa io. Efa nilazainy tale tamiko ihany momba an'izay ka tsingery-taona nahaterahany rapitso dia tsy misy miasa tsika e. Misy lanonana fiarana amin'ny faly zay karakarainy mianaka ny an-trano dia mandeha ny daholo ny mpiasa sy ny fianakaviana rehetra. Feno firy-taona rapitso tokoa moa zany izy iny raha tsy mahadiso. 20 taona katoka izy ry feno zao Tena saradaikatra zany hiditra ato trano. Ny aza hitako ka tezitra mafy amiko no tsy fahitany an'iny sary iny rato. Toa tsy eo amin'ny toerana vesany fa lasaiza zary. Itsy ambony fandriana itsy. Dia tena vitanao very ny eny ny varotra an'ilay sary tamin'ny olo-kafa? Ka rado tsy fanahiniko anefa sendra ny fangaro tamin'ireo sary noetiko le izy e. Raha izany raha dia tsy tokony ho lafinao le izy fa nentinao ny verina niaraka tamin'ireo sary ireo. Eo jereko. Tsy misy zany tsony amin'ireo rado raha izany dia aza mandangy antsony ianao ry ny eny namidinao fotsiny le izy zany. Eny anaka. Dia vitanao very ny eny reto ny vola vidiny reto amiko reto. Raha irery ny eny hoento anao rery ihany raha reo volo reo tsy misy lako an'ireo akory. Ary manaraka izany dia lasa ianao mandeha verina any ambanivohitra any fa tsy lako mijanona aty amiko aty intsony koa. Rato dia zavatra kely tsy misy dika niny ve nandroanao ato izany. Tsy misy dikany iny eny tsy misy dikany aminao tokoa saingy misy dikany lehibe amiko. Na izany aza dia aza felanao rery any ambanivohitra any tahaka ny namelanao ny olo tiako viraviray ny olona nahazo azy ihany ny amelako anao any koa e. Tony elo rato tsy mila miresaka aminao tsony ahy lasa ianao mandeha any. Rofy ny enta-kelinao ry ny eny dia lasa ianao rato mandehana ry ny eny tsy tiako amboaka teny maharary sy mahandratra anao intsony ny vavako fa lasa ianao. Eny mandeha raha izay ny hitanao fa mety. Efa tsy ho hitako intsony moa zany ny tiako dia mbola noroahako hiala lavitra ihany koa le reniko nahitako masoandro. Eny mety miretirety tokoa mety manonofo tokoa kanefa inona moa zany no mahatonga anao toy izany raha tsy reto faty tsary ato amiko ato reto ihany reto ihany no heveriko ambony noho ny reniko tsy ho potipotehako tsy hananako antry reto fa mampifanohatra ny tenako amin'ny zava-misy. Fa misy inona ary atao amin'ny rato izany
toa misy olona miady izany no fahinoko azy aloha ty ivelany. Aleo tonga dia hiditra avy hatrany dia ho hita eo izay zavatra mitranga ao. Rado avy aloha le tsy fa simba. Feno mialahilahy asasakana nyreto aho mitsahy alahy ry e. Rado nandreraka ny lahy nereo e. Nahoana ny dia potipotehana sala amin'izao indray? Ka tsy misy idiralalahy zany e. Mikisay alahy reto letsy no mampisaraka sy ny reniko a. Okizay fa efa potiko ireo Rado. Avy aloha amin'izay moa e. Feno misaotra letsy e. Fa maninona ary le ty e? Inona koa zao no tokony hisaoran'ny lahy vetivety eo? Lahy letsy sisany tsy nandao aho. Ny olo tiako lasa ny reniko nroako any ambanivohitra. Lahy letsy sisany eo tamiko a. Fa inona daholo ary izany zavatra lazain'le ty izany e? Amin'ny tonony mihitsy aloha elaka. Aleo rehefa aveo tsika miresaka fa andamina n'ity trano lamkorotana be ambony ambany ty aloha tsika. Saotra indrindra ry papa tamin'ny fanomezana. Sady be dia be izy ny tiako be daholo. Tsy misy isaorana ve zany anako. Mitombo fahindrena dia mahaiza fianarana. Arono le akanjo novidiako ve iny anaovanao iny sahady? Ie. Ohatra tiako be le izy dia tonga dia nanaova. Tena gasigasy tsara amin'ilay itiavako azy tsara mihitsy. Ary tena mahay mividy zavatra io. Tena atononanao tsara. Mbola misy tsy voasokatra ny ireo kadon'ny papa ireo e. Tena tsy napoziko mihitsy fa nanomana fanomezana daholo ny kamaroan'ny mpiasana saina. Tsy maninona zany anako. Amin'ny fotoana manaraka ireo hijerena fa mbola ho hitanao daholo ihany an'ireo e. Ka tiako sokafana ho hita daholo le izy. Andao moa e, andao zapy papa. Kanto mbola ho any am-piasana ny ho aza io e. Aleo ry anaka raha arivo. Mbola hiandry rariva indray ve zany? Andao moa zao ka tsy ho vita vetivety an'ireo ry kanto e. Sa efa vitsy sisa no tsy voasokatra ao amin'ireo? Tsy dia betsaka tsony. Andao moa e. Mba tsy mijanona ela be ho aza tsy maninona. Hitan'ny papa ireo izy daholo. Eo ara hoe aloha sokafantsika miaraka aingana aloha e. Polkesy. Jereko ny ity e. Aiza? Famantarana tena tsara kosako. tiako be le loko menamena. Faly be sokafy daholo aingana ho afa maika ny ary kanto e. Papa kosa e. Aleo ary tsy fanomezana ngeza be amin'ny papa itsy no sokafana dia mandeha amin'izay papa avy eo e. Ito ngamba tsara indrindra e. Samy tsara daholo ireo kanto zavatra natolotry papanao reo tena miendrika anao daholo. Ao ary fa to sary hosodoko. Za mino mihitsy fa ny tianao io dia izay no nividianako aziko. To sariko ty izany sa? Kanto sarinao? Eny e. Sariko mihitsy io. Zany ve? Sady amin'izay sariko manao ty akanjo ity ankoditra ity. Ohatray? Tena mahay kosa aloha le olona mpanao sary hosodoko nanatona amin'ny papay. Kanto zany ka tsy nanatona mpanao sary hosodoko zany e. Sary efa vita teny an-tsena io novidiko anao io. Eko dia isa zany nanao an'ity. Asa re anaka. Eo e vakiko ty anarana kely misoratra eto ambany aty. Rambon-danitra hono papa. Izy le olona vaovao nolazaiko taminao fa hiara-iasa amintsika ndray matota leha. Miaraba tompoko. Salama ry Setia.
ka manosoara fa aizany de eto ivelany eto nanaovana ny resaka aleo atao tranotsika no nandeha tany ampiasana ihany ako misaotra indrindra Talea, misaotra. de mahazo toerana re mahazo toerana nareo petrapetra io misaotra indrindra tomboka. Misaotra Talea. Oay, aitsika misy vahiny. Manao ahoana tompoko? Salama tsara e. Manahoany orfeno salama saina tsara ve io tovolahy mety ny se io Eny tompoko. Ilosako aloha nareo fa ho any amin'ny efitrango vetivety mahazo toerana amin'izay ry Rado ny anarany Talea. mipetraha rado mahazo toerana re Mipetraha hony le ty fa hoay zay lahy iny Rado miverena ho Rado. tsy efa miteny amin'se avery feno fa tsy salama saina tsara ho any fijeriko azy io Tena olona salama saina tsara mihitsy iny Talea. ka ety atoniko Namako akaiky ane iny. Rado verena ty ry Rado fa inona ary ty ataony laty iny le tsy le olo tiako ry feno iny izy. jereo ariko tena maharary saina mihitsy ny fahitako azy io ry feno mariny Olona tsy fantatry lahy akory eny ely ty iny Fantatro iny ka. Ka izy ary ny anarany. Tsy haiko zay anarany fa fantatro le tsiny tsara angamba raha toa ka amin'ny manaraka indray nareo no miverina ry feno hoety mody aloha izy fa tena fahafa mihitsy raha ny fahitako aziko Azafady fa maleligelina anareo Tsy maninona ka. Tiako be ty sariko ty papa dia apetraka ato amin'ny trano fandraisam-bahiny ato tsy maninona ka tsy maninona mihitsy io ampizy metaka any ry feno aloha Eny Talea. Eo fa ho ampiako ianao ry kanto ny anarako. Aleo mihitsy ianao fenao lavalava noho ifeno. Etsy ambony etsy ny apetraka. efa fantatro ianao ry kanto olo tiako ianao. Ianao ary zao vao hita hoana. Mbola tsy niona akory tsika dia efa fantatro ianao. Nanao an'ity sary ity dia tsy iza fa iza. ahoana tsara hoe ise hoe nanao an'iny sariny kanto eny amin'io izy dia izay ny tena tantaran'io sarinao nataoko ry kanto Tena tsy mampino izany Rado Tena tsy tsy haiko be loatra ny fanontaniana amin'ny sisika ato-dohako tena tsy haiko. Miala tsiny ary kanto marina fa zany nanao an'le sary fa na izaho koa aza tsy mahavaly an'izany fanontaniana mety mbola ho apetraka eo amin'ny mahakasika io sary io. Dia inona izany no tena hevitra io izao? Misaotra anao ary kanto nanaiky ny anazavako tsara ny momba n'io sary io taty ambanivohitra. Tsy maintsy nampioniko tamin'ny reniko mantsy ianao fa izy rery ihany no vavolombelona nahita ny zavatra rehetra. Kanto An'izay tena tsy haiko fa misy hery manidina io zanako io any aminao any. Misy fifandraisana tsy haiko sy tsy hain'ny rehetra zavaina mampifamatotra anareo. Rado inona izany fifamatorana eo amintsika izany Tsy voafaritra mazava ny fifandraisantsika ary kanto ny lehibe indrindra atao am-poko kosa dia ny fitiavana anao. Tsy voatery ho ikenao anefa izany. Saingy izay no ny vaivay indrindra tamin'ny teboka rehetra ny samboaravoara tamin'io sary io. Manahy Rado matahotra sa hiara-podika amin'ity sary ity ny fifankatiavana lazainao tokony hifandraisantsika indray androany. Ity mantsy dia zavatra ihany ka mety ho podika, mety ho simba, mety ho may. Ekeko izany ry kanto saingy mino aho fa tsy ho izany velively mihitsy. Tsy haiko intsony izay tokony asiako ny tenako Rado ary marobe ny fanahiana ato anatiko aminao saingy ezaka ity ianao, ezaka hanajanao, ezaka hampifandray ny foditsika hiara-tro mandrakizay toriana. So dia mba fanapahan-kevitra kamehana fotsiny zao ataona roa izao ry Rado so fititaitatra ihany la ka hanenenana rehefa oriana kely eo. Sambatra ary neny izaho angamba no
Sambatry indrindra amin'ny zanak'olombelona miaina eto ambonin'ny tany amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy napoiziko loatra ny fizotro ny fiainako. Tanteraka ny nofinofiko roneny a. Rato a. Ahoana? Tsy mandaranao tsy faly akory fa te hampatsiahanao fotsiny hoe tsy tokony mbola andianao satria tsy mbola afatavony. Fa inona mihitsy ny tiany neny atongavany e? Tsy tokony hiompo-po amiko ve ianao amin'izao tranga misy amiko izao? Za mahatsapa Rado a, fa tsy matotra loatra ny fitiavana izay atsapazanao. Toa mihetehitra amin'ny hazo boboka ihany ianao raha amiko. Neny a, aza dia sambasambaina toy izany kosa ny fifankatiavana isy kanto hoe inoko ny fahitana rehetra tao anaty nofoko hatramin'izay fa izy no efa anjara voalahatra ho ahy. Dia ho ahorona eo ambonin'izany nofinofo sy amin'ny olo tsy fantatra re Rado a. Tiako fantatra ao anefa ary neny fa na inona momba azy dia ho tiaviko daholo a. Na sanatria mpamosavy izy, na ho inona na inona tsy mbola fantatro mahakasika azy dia efa nivonona ny saiko sy ny fanahiko fa ity ny amin'ny manontolo aho. Aza dia mity anjambany toy izany ianao Rado a. Tsy mety izany ataonao izany. Marina fa efa lehibe ianao anaka, saingy mbola azoko lazaina koa hoe vaovao be ianao amin'izany sehatra ny fitiavana izany ka izay no hanoloko anao. Amiko ny seha-pitiavana tsy toy ny asa ka mila traikefa be dia nahoana. Rehefa tafiara-diny foroa izay miara-mitempo dia ampy isambaran'ireo mpifankatia izany. Izany lazainao izany tokoa ny fototry ny fiarahan'olon-droa. Ka efa mahafiorina loatra ny fototry ny fifankatiavana hery neny a. Tsy azo nizaniza ozongozonina intsony satria tena efa lalipaka. Ianao ty anaka dia tena mampiaika mihitsy amin'ity fikirizanao izay zavatra masaka ao an-tsainao ka. Dia roviny izany ianao no anatanteraka ny dingana voalohany amin'ny fanamafisana ny fiarahanareo. Azoko lazaina fa efa vita aloha raha izay dingana voalohany izay. Efa fantatry ny ray tsinona ny fisiko eo amin'ny fiainan-janany. Dia nakataoviny izany. Izany hoe azoko lazaina hoe enina dia hitako tsy dia mbola resy lahatra loatra azy izy a. Angamby kanto zana ny tena mandamina ny resaka rehetra ny aminy momba an'izany e. O Rado a. Ahoana? Soroko eo aminao fa na hikanto izay ateheranao andresy lahatra andray momba izany aza nely. Hitako mbola manaiky tsy fidy ny fiarahanareo ihany koa e. Arariny ny azy satria na iza tovavy eo amin'ny toerany dia tsy maintsy misalasala daholo angamba. Ka inona ary ny tokony atoko raha izany ary neny a? Aza irotorotoana anaka fa makay ianao fotoana kely andiniana izy mianaka. Fotoana izay ahafahan'ny kanto mamaritra ny lalam-piainany, fa indrindra ihany koa fotoana izay ampatoavandray ny kanto anao, satria amin'izao tranga misy anareo sy kanto izao dia tena zava-mahery tokoa ny tsodrano. Hitanao very kanto io rian-dranon'ny kiorinio anoloantsika io? Hitako mihitsy. Tsy mety ritra toy io ny fiboiboika ny fitio anao izay ato anatika ato ry kanto. Lalina loatra ny fitiana mosika ity anao Rado. Tsy haiko arina loatra satria sady mahery fiavy no mipoitra tampoka be tsy amin'ny fiainako. Izay le anjara kirahavako. Naiza tany ombanao dia tsarova fa mianjara dia miandry ianao eo foana. Mahery loatra ny fitizana tolotra ho azy ato. Mahery vaika tsy atoaina ka mosesika manenika ny fokonaty. Fela loatra no niandrasako an'izao ora sy fotoana ankafizako ny fiainako eo anilanao izao ity. Tiako tsapanao fa sarobidy loatra io toerana efa voafaritry ny tsy misy ho anao io. Voafaritry ny tsy misy? Iana ry kanto a, efa voafaritry ny tsy misy tokoa le misy tsika ankehitriny izao satria
toa efa voarindra sy voalamina tao anatin'ny ovy. Sarotrako ny anakatra ny fifandraisana sy misy elazana sy misy nitsika izao. Eny e, mety ho za ihany no sahirana amin'izany fa mety olona maro sy tambozay. Eny tokoa ry kanto. Ny fifandraisana tsy misy nao sy ny tsy misy no nampisy an'izao fiarahantsika izao. Ahoana loatra re no itsika manazava ny papaha izany. Tsy lazay no mirediredy amin'izay tsika. Mety ho lazay fa ho lasa dala mihitsy aza rediredy fotsiny. Manana fanahina loatra rato a. Satra mivolina matotra ny fifankatiavantsika. Mety tsy hanahirana azy mihitsy mihitsy raha toa ka hoe mifankahitatra ny ampitan-dranomasina isika. Fa ty hoe tao anatin'ny fony toa tsy hampino sy mety hanitatra ny fisalasalana ankatonantsika. Azoko entiny ny eny hanampy antsika amin'ny amin'izany. Azoko entiny ny eny hanampy antsika ny amin'izany satria izy miprovelona tamin'ny sary iny. Tsy manamaivana ny tranganenanao sy ny tandreninao taminao arado a. Fa mijanona ho tsy misy ny tsy misy manoloana ny papa. Ka ho inona moa izy manoloana an'izany rehefa itsika no mikira e? Sarotra ny anampiny azo lavitra izao tantarantsika izao. Fa ny reninao tokoa tsy mbola hitako sy tsy mbola fantatro e. Mbola any ampitan-dranomasina ianao rado a. Mbola tsy aiza fotoana tongavana eto Madagasikara hoe rovina ny tia reto mandozana maneran-tany. Fa izy izany any ampita mihitsy no miasa? Miasa any izy. Naza ihany koa aza ny hoe voangalana any ny tonga teto Madagasikara. Fa any ampita ihany koa ianao miasa? Tsika nanao fialan-tsasatra fotsiny nataoko. Mety mbola maro tokoa ny zavatra mahakasika anao tsy fantatro ry kanto e? Eny, saingy hoe zahako ampahafantarina anao tsikelikely izany mba tsy ho tompon-trano iny ianao. Zay ihany koa ezaka ampahafantatra amin'ny tontolo mpiainako rehetra ry kanto afaka. Andeha amintsika rehefa vonona eny a. Andao ary e, izany efa ela ny andranareo roa tato e. Mbola tsy maintsy nandamin-dresaka kely izay sy rado aloha mialohan'ny amborana ny zava-misy amin'ny papa. Tsy maintsy miaraka aminay mandeha any ianao ry neny a. Sao mantsy heverin'ny rainy kanto fa resajazy eo ny resaka hoentinay manoloana azy ko. Za mino fa tsy hevitra n'izany velively izy ry izy roa. Mila entitra sady matotra tsara nareo manoloana azy dia milamina eo. Fantatro loatra ny raiko ry nenin'ny rado a. Aminy dia mila porofo avokoa zavatra rehetra. Ka tsy ilay sarinao iny ve dia ampy-porofo n'izany rehetra izany e. Hoy ianao. Marina izany ry neny a. Saingy ny sary tsy afaka miteny sy manazava fa ianao kosa afaka manambara satria vavolombelona nahita sy trangany ainako. Eny rakisy, andeha tokoa. Amaly an'izay rehetra fanontaniana mety hanandrify ahy sy hanazava an'izay kely fantatro mahakasika an'izao. Saotra sahady rery neny a. Tsy misy isaoranao izany rado a. Adidiko no milaza izay fantatro mahakasika anao. Ndry sambatra re ianao rado manana reny tsotra sy mahafinaritra toy izao. Malahelo le reny koa ny alavitra ny mihitsy mahita anareo miaraka. Eny e, efa ho reninao ihany koa nge izy atsoatsy e. Za mino somanantena fa ifandray tsara ny tany tokankanareo mianaka. Anisan'ny mba tena nofinofiko ihany koa mantsy izany. Dia aza manahy ianao izany mba ho tanteraka soamantsara daholo ny nofinofinao rehetra raha izanyko tsy efa hitanao taratra tamin'izay fotoana fonijanoana ny kanto taty izay ve no mety ho fifandraisanay e? Nareo koa hitako mahay mifanaraka tokoa aloha raha ianareo mianaka e. Saingy na izany aza saingy ahoana toy izany daholo ihany ny fetombohan'ireo vonanto sy rafozana fa tsy avy hatrany dia mifandramatra. Ko ny irariako dia mba ho soatrany angeny fiarahanareo. Tsy aloha ve isika mandeha amin'izay ry izy roa? Mbola lavitra ihany mantsy ny lalana ho alehantsika iny ko. Hitako. Marina tokoa izany izy mianaka. Aleo eny andalina toy izy andresantsika.
tena tsy namelanao mihitsy moa zany anaka raha tsy tonga tany ambany vohatra finenan'ilay tovolahy iny tany ianao. Dia zao koa dia tsy namelanao mihitsy koa raha tsy tonga tiandray sy ny reniny. Papa, Ahoana e? tonga iresaka amintsika ry zareo. Ka asa na ho ampandrosoana ao an-tranona tsy? Efa miandra eo ivelany ao mantsy ry zareo. Kanto fa maninona no velanyvelany ihany no vahiny e? Maninona raha avy hatrany dia nampidina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ry zareo ka? Ka ninona fiatanam-poko mahakasiky ny tovolahy indro, papa? Tsy afaka ny anao dido mihitsy tsy maintsy mihera aminao fo vao afaka mampiditra azy ireo azy. Kanto mandehana aingana ianao ampandrosoy aty an-trano zareo fa tsy fahalalapomba loatra izany mampiandro vahiny any ambavady izany anaka aingana ianao. Aleo fa ampandrosoko vetivety ary zareo e. Dia miandry anareo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary aho e. Eyo! Kolo FM nanolotra ho anao teo mifanenkom-panahy. Tantara mitoy nosoratany Nicolas Rakotomanana, novelomin'ny Rakoto Tapaporoana Christophe Rabearmanana. miaraka tamin'ny Louise Ravelosoa, ny Volatiana Ratsoelosoa, Nandra Ifeo Apatrandrainarivo, nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. tompona ndraikitra sy mpanatotosa Tapaporoana. Mbola itoy